Ny fitiavana no fahatanterahany lalàna. Izany no amaranantsika ny herinandro ary anasako anao indray amin'ity maraina vaovao ity. Re mpiara-midinika namana amin'ny fo feno afaliana, fentsikitsiky no ifankahitako aminao indray ary anolorako ny fiarabana ho mba hampirarian-tsoa ho anao. Samotahin'Andriamanitra ny isika rehetra ary dia ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankonanao. Andeha hiaraka hivavaka isika amaranantsika ny dinidinikantsika tamin'ity herinandro ity. Rainay any an-danitro mandeha ny fotoana, miazakazaka ny ora. Irinay koa mba hiazakazaka sy andeha ny fotoana mba hanarahanay ianao, tsy hangatakandro fa hanararoatra amin'ny fotoana mety rehetra. Menao anay izao fotoana izao mba hiarahanay mandinika ny teninao, misaotra Andriamanitra satria fitiavanao, fahasoavana avy aminao zany rehetrarehetra izany. Matsapa nefa izay fa tsy mendrika mangataka aminao zay tompo mamelà ny helokay. Ary ampitoera ty anatinay ary ny fanena masina mba hitarika izao fotoana izao ary hampianatra anay ny teninao. Anaran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Re mpiara-midinika namana, nandrehitra ny herinandro dia niodikodina tao amin'ilay hoe lalàna, ny didy folo, fahatanterahany lalàna, ny fitiavana isika. Rariny loatra raha niezahantsika ny anarana izany satria ilay Andriamanitra ivavahantsika mihitsy no tena fitiavana. Ilay Andriamanitra ivavahantsika mihitsy no tena tiantsika ka ny mianany antsika izany lalàm-pitiavana izany. Ny fitiavana ny fahatanterahana lalàna. Noho izany tokony hitandrina isika tsy hevitra ny lalàna ho azo sarahana amin'ny fitiavana. Na ny fitiavana azo sarahana amin'ny lalàna. Tsy afaka misaraka ny lalàna sy ny fitiavana. Ny olona manam-pitiavana tia ny lalàna. Ny olona tia ny lalàna manam-pitiavana. Miara-dalana izy ireo. Tsy afaka misaraka. Ny soratra masina iray manontolo dia tena manamafy an'izany fa miara-dalana ny fitiavana sy ny lalàna. Satria ilay mpanao lalàna mihitsy ny fitiavana. Ny lalàn'Andriamanitra dia lalàm-pitiavana. Ary ny lalàna dia maneho ny toetra an'Andriamanitra. Ary mpiara-midinika namana, ny andinina izay ny rahantsika nandinika, fototsy ny dindinika dia ilay voalaza amin'ny Romanina 7:10 ka ny andininy 9 manao hoe aza vela izy tsy voalona amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tia ny namany dia efa natanteraka ny lalàna. Ny fifankatiavana izany no miaraka amintsika mandrehitra ny fiainana. Tadio fa izay manompo ny hafa dia ho tompon'ilay mpiandrondro lehibe. Izy mihitsy no hisotro ny rano velona ka ho afa-po. Tsy haniry fanalan'andro manaitaitra izy na fiovana eo amin'ny fiainana. Fa ny foto-kevitra izay aliana azy dia ny hoe ahoana no hamonjeko fanahy anankiray izay efa ho very. Ny olona manam-pitiavana tia ny lalàn'Andriamanitra. Ary izay rehetra tia ny lalàn'Andriamanitra dia ny ao an-tsainy dia manao hoe ahoana ary no hamonjeko ny fanahy anankiray efa ho very. Re mpiara-midinika namana, rehefa mampanjaka ny fitiavanao amin'ny fiainantsika isika dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Rehefa mampanjaka ny lalàn'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isika dia tia an'Andriamanitra. Tsy afaka misaraka ny lalàna sy ny fitiavana. Tsy afaka misaraka.
tsy misy mihitsy manao hoe tiako ny tany razako kanefa halako ny lalàna misy eo aminy. Tsy misy zany. Tiako ny sekoliko kanefa dikaiko ny lalàna ny sekoly. Tsy misy zany. Tsy misy mihitsy manao hoe tiako ny asako kanefa tsy ajaiko ny lalàna mifehy ny asako. Ry mpiara-midinika namana, tsy afaka misaraka ny lalàna sy ny fitiavana. Ny fitiavana ny fahatanterahany lalàna. Rehefa zava-misy amintsika ny mampiara-miasa amin'Andriamanitra amintsika, dia tsy hisy firaina amin'ny filazana ny teny fikasany eo amintsika tsirairay avy. Ry mpiara-midinika namana, rehefa eo amintsika ny fitiavana lalàn'Andriamanitra, dia izao no ambarany aminao, tahaka nambarana tamin'ny sisy manao hoe ny tavako no hiara-andeha, ny tavako no andeha dia anomeanao fitsaharanao. Dia hoy ihany koa ny teny manao hoe hombanao tokoa aho. Izay tia ny lalàn'Andriamanitra, izay tena tia maneho fitiavana an'Andriamanitra, homba azy Andriamanitra. Io teny fikasana io dia ho antsika tsirairay avy, ho anao, ho ahy ihany koa. Hombanao any Andriamanitra. Ka dia misaotra anao indrindra, mankasitraka anao tamin'ny fiarahana nalita ny herinandro ity, ka anamafisana hatrany hatrany fa isika tsirairay avy reto dia nampianary lalàna mba hitia an'Andriamanitra ary nampianary lalàna hitia ny hafa. Raha tiako Andriamanitra, raha tianao Andriamanitra, dia tsy manana Andriamanitra kafa afa-tsy izy ihany isika tsirairay avy. Raha tiantsika Andriamanitra, tsy hanao saron-javatra voasikotra ho azy isika ka hiankohaka eo aminy. Raha tiantsika Andriamanitra, tsy hanontonona foana ny anarana isika. Raha tiantsika Andriamanitra, dia tsaroantsika ilay andro fitsarana ilay hoe mahatsiarovana ny andro sabatana masina azy. Ary raha tiantsika kosa namantsika, dia ireo didy enina lehibe, enina ambiny no ankatoavintsika. Ombantsika rehetrarehetra ny Andriamanitra, ka hitantana antsika mangatama mandrakariva ny fanahin'Andriamanitra mba hahatonga antsika rehetra ho mpakato fa tsy mpiaino manadino izany ny fitiavana, ny fahatanterahany lalàna. Ary mihoatra noho zavatra rehetra hoy ny ten'Andriamanitra, mifankatiava tsara. Dito vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo hoy Jesosy. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra fianarana na mifankatia. Andeha ary hitia an'Andriamanitra isika, ary andeha ary hitia ny namantsika isika. Andeha ary ho faranantsika mivavaka izao dinidinika ny rahantsika izao. Ary misaotra anao naharitra hatramin'ny farany tamin'ity herinandro ity. Vavaka isika. Rainay any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny teninao izay niarahanay nandinika nandritra izay herinandro izay. Engany mba tsy mpiaino manadino izahay fa mpakatony teny kosa. Ampio izahay mba hahay hitia anao ary hahay hitia ny namanay. Ampio izahay Andriamanitra mba ho fiainanay mihitsy izany fitiavana izany. Apetraka am-pelatananao ary momba anay ireto mpiara-midinika amiko reto Andriamanitra, ny fahasoavana ampimizarany mba ho amin'izy ireo. Ianao anie ny hijery ny fiainan'izy ireo, ka na mivoaka izy na miditra na mandeha na mitoetra na iza misy azy, dia ho tsapany ny fanatrehanao. Dia momba anay ary aza mafoina mahasaraka anay. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra mametraka ny mandram-piaona amintsika tsirairay avy indray.